Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ravako malala famiarahaba antsika rehetra tratry ity alakamisy fahadimy ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika ry avako ity 5 aogositra ity dia ny fahazan-tsarambasina araka ny Matio toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Matio toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona ahitany izany, fa rahatr' izany dia tsy manana valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Go amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsihy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiny. Fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatra ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba atao amin'ny mandingina ny fiantranao ary ny rainao izay mahitanao mandingina no hamaly anao. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Toriteny mikasika ny moraly kristianina no ambaran'i Jesosy rehefa amin'ity Matio toko fahaenina ity. Na ny fitondran-tena izay tokony ataon'ny mpino eo anivon'ny mpiarabelona aminy. Misy toetra anankiroa manokana tsindriana ity Matio toko fahaenina ity izay tsy tiany Jesosy hananan'ny mpino. Na toetra tsy tiany mpino, tsy tiany Jesosy ifaneraseran'ny mpino amin'ny mpiarabelona aminy. Voalohany dia ny toetran'ny mpiatsara velatsihy. Ny toetran'ny mpiatsara velatsihy izay hitantsika mazava tsara eto, ary ny faharoa dia ny toetran'ny jentilisa. Ny toetran'ny mpiatsara velatsihy dia itenenin'i Jesosy io ry havako amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Ny hoe rehefa manao asa fiantrana dia tia deradera ary tia azo doka sy voninahitra amin'ny olombelona, na tia azo voninahitra amin'ny mpiarabelona aminy, ka dia tsy mahazo valim-pity eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe mihazakazaka azo ny valim-pity ety ambonin'ny tany izy ireo, izay mahatonga ny tompo eto miteny hoe fa azo ny valim-pitiny. Izany hoe lay valiny tokony homena azy, tokony ho any an-danitra no andraisana azy, kanefa dia ny eto an-tany no nahamaika azy, dia azo ny teto ny valim-pitiny dia tsisy intsony valim-pity homena azy any an-danitra. Ny valim-pity ny mpiatsara velatsihy izany izay mafy be ny tenin'i Jesosy eto dia ny fihazakazahan'ny olona haka ny valim-pity dia ny ety ambonin'ny tany. Fa ianareo kosa hoy ny tompo dia any an-danitra ny valim-pitinao ka aza miandry ny valim-pitin'ny olona ety an-tany. Tsy le hoe miandry ny valim-pitin'ny olona ho fankasitrahana loatra eto, fa le valim-pity izay atao mba azahoana dera avy amin'olona. Fa ny faharoa dia ny toetran'ny jentilisa. Ny toetran'ny jentilisa indray any amin'ny andininy fahafito dia ny jentilisa rehefa mivavaka dia lava be. Tia atao hoe mahay mivavaka, tia atao hoe hita fa mivavaka, tia atao hoe mahay miresaka amin'Andriamanitra ka dia manao vavaka lava be, ary mandrakariva ilay vavaka lava be dia mety ho vavaka fangatahana lava be, tanisainao daholo ny zavatra isan-karazany, tanisainao daholo ny zavatra mety ho vavaky ny jentilisa. Satria moa jentilisa rehefa mivavaka dia ny Andriamanitra ny jentilisa dia Andriamanitra tsy maniraka azy hiasa akory fa maniraka irahy miasa, dia Andriamanitra irahy miasa ka dia manome azy rehetra tia angatahana daholo ny zavatra rehetra lafin'ny materialy. Satria ny Andriamanitra ny jentilisa, ny fifandraisany amin'Andriamanitra izay inoany dia ny materiela ihany. Mivavaka izy satria mahazo materiela, mahazo zavatra ilaina, dia feno fitanisana zavatra isan-karazany ao anatiny. Dia ireo toetra anankiroa ireo tsy tian'i Jesosy ry havana ho toetran'ny mpino, ny toetry ny mpiatsara velatsihy sy ny toetry ny jentilisa. Amin'ity toetry ny mpiatsara velatsihy ity dia hoy Jesosy manao hoe aza manao an'izany fa tsy azahoana fity eo anatrehan'Andriamanitra izany ary tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Lay resahana manokana eto dia mikasika ny antsoina hoe asan'ny fahamarinana. Asan'ny fahamarinana. Ny asan'ny fahamarinana dia azo ataoko hoe ny asan'ny fanamarinana, tsy maninona. Izany hoe rehefa mino ny olona anankiray na rehefa mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy azy izy, na rehefa natsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra izy dia amarininy amin'ny alalan'ny asa zany.
na hoe aseho amin'ny alalan'ny asa eto zany tsy hoe asa fanamarinana hoe tahaka izay mety ho nahazatra ny fiangonana talohan'ny fanjivavahana tsy zay loatra fa hoe asa porofompinoana zany hoe za mino a dia manapirofo zany finoko zany amin'ny asa tahaka nylazay ny epistiliny zao atany jakoba hoe za dia natsiaro ny fitiavan'andriamanitra natsiaro ny famelan-keloka nataon'andriamanitra natsiaro nandray tamin'ny tompo a dia manome mizara de zay ny antsoiny asan'ny fahamarinana eto de hoy ny tompo manao hoe rehefa manao asa fahamarinana anao dia aza endrasana valiny zany aza de ty deradera loatra aza arantiranty zany asan'ny fahamarinanao zany eto ary de momba ny asa fiantrana no ndresahan'ny tompo hoy izy manao hoe zay ataony taonanao akavy dia aza velanao fantatry ny tananao akavanana ahoana moa no ahatanteraka an'izany ry havako hoe ataon'ny tanana akavy fa tsy ho fantatry ny tanana akavanana fa tena ilazana mihitsy hoe zavatra tena tsy ambaratelo ataovy hoe tahaka ny fiangonana zany de tahaka ny vatan'olombelona dia misy tanana akavy misy tanana akavanana olona samy hafa reo misy tongotra akavy misy tongotra akavanana misy maso misy loha misy sofina dia tahaka ny tenan'ny olombelona ny fiangonana hoarin'ny tompo amin'ny tenan'ny Kristy tsika no zany de zao mety tena tsy ho fantatry ny tanana akavy mihitsy ny nataony ny tanana akavanana satria ny olona anankiray tanana akavy hafa za olona anankiray rakoto tanana akavy ary ny olona anankiray rabe tanana akavanana dia tsy ho fantatry rabe mihitsy zay nataony rakoto ary tsy ho fantatry rakoto mihitsy zay nataony rabe satria tsirairay eo amin'ny vatan'ny olona dia amin'ny tenan'ny Kristy dia hoarina amin'ny olombelona hoe resahan'ny Paoly amin'ny Korintianina io hoe misy ny maso misy ny kibo misy ny loha misy ny sofina de tahak'izay ny fiangonana samy momba ny tenan'ny Kristy avokoa isika rehetra no zany a dia eto tsy lay hoe olona anankiray loatra satria ahoana moa no vatana nataony raisiny tanana akavanana tsy ho fantatry ny tanana akavy raha olona anankiray izy fa rehefa jerena amin'ny lafiny sohatra masina de ny hoe olona samy hafa mihitsy zany ny tanana anakavy maneho olona hafa tanana anakavanana maneho olona hafa de zay ataon'le anankiray zany de tsy tokony ho fantatry ny anankiray zay fotsiny dikany io ry havako malala de lay asa soa zany eo de manao hoe zay ataony asa fiantrana dia tsy teneninao amin'olona akory azavaina eto le asa fiantrana ny asa fiantrana eto a dia tao amin'ny tempoly a de nisy kolonna na andry 12 tao amin'ny tempoly tao Jerosalema dia isaky ny andro amin'ny tempoly eny de misy fanatazan-drakitra misy fanatazan-drakitra na karazana vata kely vita tamin'ny hazo vita tamin'ny vody hazo reny zany dia misy ny lavahana ao zany a dia ao ny arotsaky ny olona ny sekelina tahaka zany zay any ampelantanana dia rehefa iny zany tsisy mahita iny ny fiantrana tao amin'ny jiosy any dia tao amin'ny tempolo natao ary natao am'ireny andry reny am'ireny andry elanelanelan'ny ny andry tsinona manoana ny tempoly dia eny ampivoan'ny olona eny le andry eny ampivoan'ny mpiangona eny zany le andry eny ampivoan'ny vahoakan'Andriamanitra eny le andry 12 tsy tahaka ny sorona akory izy io ny sorona aterina ty amin'ny altara ny sorona aterina ty amin'ny altara ny fanatitra aterina ty amin'ny altara fa ilay asa fiantrana kosa dia karazana vatandrakitra natao eny anivon'ny olona eny anivon'ny olona eny zany misy 12 eny misy vatakely eny dia atao eny le izy raha ohatra lay iny zany anaovana asa soa ampianakavy ny finoana ao anatin'ny tempoly raha ohatra kosa lay olona anaovana asa soa ka tsy mahazo miditra ao amin'ny tempoly izy satria maloto ohatra hoe boka jamba mandringa jentilisa tsy mahazo miditra ao amin'ny tempoly izy de reny no tsy maintsy eny amorona arabe ny mangataka eny akiantsany tempoly ny mangataka fa ao anatin'ny tempoly kosa dia misy natao fotsiny ho an'ny mpianakavy ny finoana misy zany ao a rakitra ao am-piangonana zany tsy ao anatin'ny tempoly zany tsy misy olona mangataka loatra tsy fanao zany fa efa misy vatandrakitra ao izay ametrahan'ny olona lay asan'ny fahamarinana ametrahan'ny olona lay zavatra atolotra ho an'ny mantra ho an'ny sahirana ao anatin'iny dia iny zany ny tenenin'ny tompo manao hoe iny engetsy tsy fantatra hoe ho an'izy raha manao an'iny fanatitra iny ianao manao an'iny asa fiatrana iny anao anatin'ny tempoly tsy fantatra ho mihitsy hoe ho an'izy iny sady tsy aseho iny tsy fantatra hoe an'izy
fa ny moron-dalana moa zany zavatra hafa dia ny mpiatsara velantsika kosa dia eny an-dalambe izy no manao lay asa fiantrana eny an-dalambe zany izy no miantsoantso manao lay asa fiantrana ohatra hoe ny boka hoe jereo tena ataoko anao jereo tsara zao le olona fa omeko ty boky ty na jereo fa omeko ty jampy ty na tahaka zany ny eny an-dalambe zany ny tenezaka zany ho hitan'ny olona fa lay ao amin'ny tempoly lay vata kely fanao amin'ny tempoly dia tsy anaovany na ko rehefa manao izy de tidéradera na de ao anatin'lay vata kely koa aza mety hitranga zany dia eo zany no avana tsara lay asa fiantrana zany dia asa natao an'ny mpiarabelona asa natao an'ireo mahantra ireo sahirana mazava tsara io tsy sorona akory io tsy fanatitra io fa ny fanatitra de aterina ty amin'ny tempoly aterina eny amin'ny altara atao fantatry ny fanatitra de efa misy atsika hoe misy rafitra mandamina manokana na fomba fiasa manokana momba fanatitra hatrany amin'ny bokin'ny Levitikosy de efa hitantsika an'izany hoe misy ny fanatitra fisaorana misy ny fanatitra evaeva fanatitra hoanina fanatitra dorana isan-karazany akarak'izay misy fanatitra fakasitrahana isan-karazany zay fanao ny jiosy fa ny asa fiantrana kosa na anankiray amin'ny asa fanehoana ny fahamarinana dia manginginy io no zany de io ny tenen'ny tompo hoe aza atao fantatra ny asa atao asa fiantrana na ny asa ny fahamarinana mahasamihafa azy de izao ry havako ny asan'ny fahamarinana de ataon'ny olona atao zany ho an'ny olona mitovy aminao ho an'ny olombelona zany io ho an'ny fiantrana io asa fiantrana io zany hoe asa atao ho an'ny olona fa ny sorona kosa na ny fanatitra de asa atao ho an'Andriamanitra marina loatra fa sarotra be manavaka zany hoe ity ho an'Andriamanitra ty ho an'ny olombelona amin'ny lafiny ataontsika hoe finoana satria samy na ataonao an'Andriamanitra io dia ny sorona sy fanatitra de mifarany olombelona ihany io na ataonao ho an'ny madinika asa fiantrana reo de ho an'Andriamanitra ihany io satria Jesosy ny teny manao hoe zay ataonareo am'reto madinika reto fa zao fotsiny amin'ny fomba tsotrany hoe ny asa fiantrana de ataonao mivantana ho an'ny olona ary ny fanatitra kosa dia manaraka ny fenitra zay atao an'Andriamanitra de io no mahasamihafa azy ry havako ny antony hoe asa fiantrana tsy tenenina tsy atao ideraderana de satria mba hahatonga ny olona hahatonga an'lay olona zay anaovanao lay asa fiantrana tsy ho redevable aminao na manjary manatrosa sy mety hoanana sanatria complexe na enatra na tak'izany aminao izy de zay mahatonga n'inona atao hoe le asa fiantrana dia tsy natao mibaribary be fa natao mangina tsy natao hitan'ny olona rehetra mety le olona menao mety mahafantatra tsy maninona zany mety hitranga ohatran'ireny hoe raha misy olona misy boka de menao izy de fantatra de zay zany fa tsy voatery hoe naseho hitan'ny olona rehetra hoe ore olona avia fa naseho konareo fa tia de nataoko ho an'ty olona ty de am'izay fotoan'zay ataovy ohatra hoe manome zavatra tsara ho an'le olona anankiray ianao ohatra zany lay mpiatsara velatsy ohatra lay fariseo zany lay mpanona dalàna dia mametehina ho an'lay boky izy ohatra na mametehina ho an'lay jampa de miantso ny olona rehetra izy ore olona hitanareo zao ty tehany ty omeko ny ty jampy ty dia mahita an'iny daholo ny olona rehetra dinona ny tranga lay jamba zany isaky ny hitan'ny olona io na hoe isaky miona amin'ny olona io na mahafantatra fa izy hoe moa hita fa mety mahafantatra hoe ty olona ty dia mety hana complexe izy isaky mahita le olona hoe ty ndray le olana mia an'le tehana ary ny olona rehetra koa rehefa mahita le jamba mitondra an'le tehina dia tsy le jamba no hitany fa le tehina eny am'le jamba hoe ty le tehina ny men'le olona tary ty le tehina zany hoe lasa hita eo am'le olona izay nanaovana asa soa lay mpanome fa tsy lay olona lasa very zany le mahizy azy lay nanaovana asa soa fa ilay mpanao asa soa no hita lasa ohatra hoe be de be ny mety ho hitan'izany anatin'ny fiarahamonina zay amin'ny lafiny ara-politika fanao ny olona zany ohatra hoe misy olona amin'ny lafiny ara-politika manolotra ataovy asa tsy fantatro sekoly sa pompin-drano sa tahak'izany manao asa soa izy de zao tsy lay pompin-drano aza no hita am'ireny fa lay olona lay manolotra n'lay pompin-drano na le olona manolotra n'lay bassin na le olona manolotra n'lay tsy fantatro lay lavadrano ve sa lay sekoly ve mety ho iny no hita fa tsy lay olona notolorana no hita na le zavatra natolotra no hita fa lay mpanolotra de iny natonga ny Jesosy ny teny manao hoe tsy zay ny zava-dehibe fa ho an'izay rehefa manao asa soa ianao de zao tokony lay olona notolorana no hita ny fahasambaran'lay olona notolorana
hitany fahasambaranylay fiovan'le olona nytolorana dia izay mahatonga ny tompo hoe aza atao manjary lasa takon'lay mpamme lay omeny manjary takona lay zavatra natolotra koa aza manjary mety ho takona nefa lay zavatra natolotra ny zava-dehibe dia mahatonga ny tompo ny teny hoe tsy zay ny zava-dehibe tsy anao mpanome ny zava-dehibe rehefa manao asa fiantrano dia ny tompo nanao an'izay fa eto kosa manafatra mafy an'izay mihitsy izy ny hoe atao amin'ny fanetretena ny asa fiantrano samy hafa amin'ny sorona na ny fanatitra kosa dia io tsy afenina ny fanatitra dia tsy afenina mihitsy ao amin'ny baiboly ny fanatitra dia fierté zavatra asehonao an'Andriamanitra asehonao mpisorona zay mety ho anananao na domoina roa tahaka ny tamin'ny fanatitra natao tamin'i Jesosy aza tamin'ny natolotra Jesosy Luka 2:2 dia lazain'ny filazantsara fa domoina no natolotra tamin'ny Jesosy natolotra tao amin'ny tempoly milaza fahatsorana mihitsy zany hoe natolotra mpisorona mpahafantarina io zavatra tsy mahamenatra tsy tokony isy complexe ny olona amin'ny fanatitra na ny sorona ao ataon'Andriamanitra satria atolotra ao an'Andriamanitra satria zavatra mifanara atolotra ao an'Andriamanitra amin'ny fitiavana amin'ny fifaliana dia na be na kely atolotra ao dia tsy redevable aminao mihitsy Andriamanitra na be ny atolao na kely tsisy hoe zangy Andriamanitra nanao be dia manatrosa amiko ianao tsy tahaka ny hoe zavatra atolotra amin'ny olona io no zany dia ny fanatitra dia tsy zavatra tokony ho mamenatra tsy tokony ho zavatra afenina koa aza zay mahatonga an' Jesosy ny teny ao Matteo manao hoe raha ohatra ka manao sorona ianao na manao fanatitra ianao ka tezitra amin'ny namanao fantatrao fa manana laelo aminao namanao dia apetrao amin'ny alitara no fanatitra ao dia mandana mihavana aminy zany hoe hita eo le fanatitra hoe manatitra zanak'ondry ianao na manatitra mofo na manatitra zaridaka zany anao dia hita eo zany misy tokony ho avahantsika tsara hoe ny asa fiantrana atao amin'ny olona dia tsy akana deradera fa ny sorona kosa sy ny fanatitra dia atao ho voninahitra Andriamanitra ary zavatra mety mitondra fifaliana mihitsy any ambanivohitra matetika mbola miainana io na atoatontsika hoe any Pasifika na any Azia na tahaka zany na ty Madagasikara ny faritra sasany dia rehefa manao vokatra dia manana an'izay fierté zay ohatra hoe akondro ny entina vary ny entina voaloboka ny entina vokatra fambolena efa nomanina ny entina dia ndraindray ny tantsaha miresaka mihitsy manao hoe ity zao ny voatavo le atao ambany andrefana tao efa nomaniko atao vokatra ity ny courgette vokatra tamin'ny voly avitra teo dia ataoko vokatra ty mifakafantatra ny olona ao ambany vohatra tonga dia afaka fantatra hoe hoay ny endrahanina voaloboka ny meny ny endrahanina reny akoho no ny meny tsy de misy loatra complexe na tahotra na enatra na fiforetana amin'ny olona ny ambany vohatra fa zavatra efa mandeha ho azy zany fa aty andrenivohitra no tratran'ilay aretina zao tontolo zao dia manjary lasa mifampitsara amin'izay zavatra hoentina ohatra hoe na dia manao rakitra ary dia ndraindray afenina be mihitsy afenina be ny antony dia satria tsy communauté tsy tena miombona tahaka ny any ambany vohatra ny kristianina ty andrenivohitra kristianina ty andrenivohitra dia ndraindray tsy tena miray tsy mahatsiaro ray tampo fa raha tena mahatsiaro miray tampo sy mpifankaty tsara ny fiangonana dia hoe tena ray tampo fa tsy mpifahavalo ray tampo ka tena mifakafantatra dia tsy tokony misy mitsenatra hoe manana na tsy manana tsisy fifampitsarana satria ny ambany vohatra mitovitovy daholo ny trano fakafantatra varim-piainana ny olona fakafantatra zay mety ho ifampizarana ny olona dia tsy de mipetraka loatra lay frehariana zay mety ho hita amin'ny faritra sasany satria aty andrenivohitra tsy mifakafantatra ny olona na mety misy lafin-javatra zay miditra toetsaina hafa miditra anatin'ny fiangonana dia manjary mampisaraka ka mahatonga ny olona tsy mahatsiaro ray aina fa raha tena ray tapo mihitsy ny fiangonana raha tena mahatsiaro hoe piray tapo daholo ny ao am-piangonana dia izao tsy tokony hisy olona omenatra amin'izay fanatitra na zay rakitra ataony ho an'Andriamanitra satria mety tsy manana izy androany dia fantatry ny fiarahamonina fa tsy manana izy raha ny ambanivohatra dia raha ty andrenivohitra koa tsy tokony isy ifampitsara mihitsy hoe ohatray ary azato nataon'le olona rakitra na hoe ohatray roa alina nataon'le olona rakitra mangamanga be mihitsy na ay tena vola vinkritsana nataony teo raha olon-kendry tsara ny dekona na ny olona mpanaty rakitra dia tsy tokony satria solontenan'Andriamanitra izy mandray ireny rakitra ireny solontenan'i Jesosy mitaty ireny rakitra ireny fanomezana ireny no zany dia tokony tsy hitsara mihitsy zay mety ataony olona na be na kely ary tokony azona koa aza zany tsy ambaratelo zany ho azy manokana tsy tokony teneny tokantrano koa izy manao hoe zany taty rakitra atao amin'ny dadadatoanareo androany dia aiza veranka dia ronjato no meny nefa n'izy maly vao mividy écran plat
tsy manana zo mihitsy itsara n'zany satria mety misy antony maro samihafa natonga azy nanao ronjato na hoe tena mahagaga mihitsy zao ny zobaviko nangatahako crédit arivo androany tsy name akory aza nefa izy no tonga ny aladina nanao vokatra nanao rakitra izy androany ray alina be zao nataony rakitra dia tsy afaka manana izo itsaran'zany de koa nan'olona mitatana rakitra ny antony dia zavatra ataon'ny olona ho an'Andriamanitra iny be de be ny antony mahatonga ny olona manao azato na mahatonga ny olona manao ronjato izy Andriamanitra rery zany azy Andriamanitra rery zany izy ihany no akasitrahan'Andriamanitra am'izay nataony tamin'ny fitiavana na koa matezitra n'Andriamanitra am'izay zavatra ataony ho frihariana no zany dia tsy afaka manana zo mihitsy ny diakona na tokony hitandrina zay mpitaty rakitra ny fanatitra zany de tsy tokony ho zavatra afenina loatra fa raha ohatra ka afenina lay raha ohatra ka ataontsika ao anatin'iny fanatanjahantrakitra misindrika be atao kely de kely iny mihitsy izy de tokony fantatritsika fa tsy zay akory ny sitrapon'Andriamanitra tokony fantatritsika fa misy ny tena izy ary misy kosa ny namboarina noho ny maha olombelona atsika zay le antsoina hoe ataovy hoe contextualisation na inculturation ny antsoina hoe contextualisation na inculturation dia lay fanamboarana lay fiainana ilay soratra masina lay teolojia mifanaraka amin'ny toe-tsaina sy ny zava-misy zany hoe tsarain'iny fanatazan-drakitra iny zany ny toe-tsaintsika iny fanatazan-drakitra atao lavaka kely iny zany dia efa ao anatin'ny antsoina hoe théologie contextuelle iny na ao anatin'ny contextualisation iny hoe ny toe-tsain'ny olona ankehitriny dia mora mifampitsara mety ho tsy mahatoky na mety koa ve hoe tsy fato hoe fanetretena ve sy ny sisa rehetra fa misy dikany iny fanatazan-drakitra fenina iny zany io zany tsy hoe inona ny diso na inona ny marina tsy zay loatra mety ho marina nge le aseho mety tsy ho marina le izy fa nytoim-pon'lay olona eo ampanaovana azy ny tena zava-dehibe saingy zao eo ampanaovana ny rakitra iny na iny fanatitra iny dia tokony fantatrao ny tena izy fa ny tena izy zany de zao tsy zavatra tokony ho mampamenatra anao raha alefisanatsiana hoe misy de koa na mitaty rakitra dia ianao menatra manao an'le vola satria anao anome an'le rakitra satria ianao mety ho manatoerana be eo fiarahamonina mety olona fantatry ny olona amin'ny fiarahamonina mety hoe tale jeneraly ve anao sa olona ambony ve anao dia anao rakitra be de be anao rakitra kely ianao de menatra ianao mety ho menatra ianao ahoana moa eo anatren'Andriamanitra iny dekon'iny ary zay olotsotra olona tsy afaka manao na inonina aminao mahamenatra anao maika fa Andriamanitra ao ambony ao mivandravandra sanatria mijery manao hoe de iny fotsiny ve nataonao rakitra ny vola mimeko anao fi mifitaina mimeko anao olombelona aza mampatahotra anao sy mampamenatra anao ka maika fa Andriamanitra olombelona ary mampisy complexe anao ka maika fa Andriamanitra no zany dia tsy tokony homenatra ny olona mihitsy isika le afaka mbalary fa tokony mahafantatra hoe Andriamanitra nge mahita an'ity zavatra ataoko ty ka nahaforiporitra fendro tahaka n'inona ty ho an'Andriamanitra ty voalohany tokony ataoko fa tsy ho an'ny olona io tsy manao rakitra ho an'ny mpitaty rakitra ianao fa manao rakitra ho an'Andriamanitra fa betsaka ny olona manao rakitra ho an'ny mpitaty rakitra fa tsy zay loatra ny toe-tsaina antsony hoe fanatitra na sorona riavako eto moa fiantrana ny resahana fa somary mivily kely tsika mba hanazava an'izay indraindray hoe ny tena izy a dia tsy tokony ho zavatra mampamenatra tsika za manao fanatitra zany manome be anao a mety ho arak'izay anananao dia io ampitiavana daholo ny zavatra rehetra arak'izay mety eo ampelantananao fotsiny tenen'ny Paoly hoe arak'izay ananana no nakasitrahana dia tsy voatery mihitsy hoe aseho le izy raha ohatra zany ka tantaran'ny fanatazan-drakitra iny nge taloha tsy tokony odinotsika fa tamin'ny andro ny Taoly taloha dia teto Madagasikara zany resahantsika io dia dra lehibe zay ny fanatazan-drakitra ny amin'ny taona falapalan'ny taona 1720 fendohan'ny 1920 dia fanatazan-drakitra de mandeha ny dekona ny tanan'iny dra iny dia amin'ny zorony efatra tamin'izany fotoana zany mpitaty rakitra amin'ny zorony efatra no mandeha ny dekona ny tanan'iny dra iny zany de atsipin'ny olona ao anatin'le dra mandeha iny manakivaky ny olona tamin'izany mbola mipetraka tamin'ny tany ny olona na efa misy tabli fa misy lalatsara dia ny olona mipetraka amin'ny tany ihany fa ny rakitra mpitaty rakitra mandeha de dra no anatazana zany teto Madagasikara dia atsipy ao anatin'iny dra iny le rakitra tamin'izany mbola mety hoe fiteny mbola raha taonjato 2010 mbola misy hoe
vary fito venty lasy ray lasy roa voamena sy ny sisa rehetra roa voamena de atsipin'ny olona anatin'iny dra iny fotsiny le izy zany hoe tsy de nisy araka rezantsika te hoe tsy nisy zavatra nampahamenatra mihitsy de atsipy fotsiny ny olona mipetraka iny de atsipy le rakitra fanamboarin'ny missionnaire zany satria ohatra zany no fanao tamin'ny iragasy fatatsika fa nitoetsena malagasy de zay mihitsy tamin'ny iragasy rehefa mahafinaritra be ny iragasy de atsipy le vola eny am'le mpiragasy de ohatra zay koa ny fanaovana rakitra taloha de namboarin'ny missionnaire de nataon'ny missionnaire rakitra natao manodidina natao fanatitra nampianarina ny malagasy manao hoe atao fanatitra manodidina le izy satria fanatitra atao amin'ny altara dia io fanatitra atao amin'ny altara io de nasina ny fanatazan-drakitra be sobika be iny dia natao an'iny de hitan'ny olona indray iny zany tena nantezana ny malagasy efa endrika faharoa iny endrika fahatelo dia ny saromana indray le fanatazan-drakitra satria misy olona indray zany tsy mandatsaka fotsiny izy fa maka koa sanatria nisy an'izany tamin'ny atia tena natao tato faharoapolo dia alainy indray izy zany mandatsaka an'le rakitra ao de alainy indray le sasany loza nke taloha dia aveo zany iny dina ndray iny de nasiana lavaka kely dia efa tonina tanana mba hoe zay miditra ao zany tsy mivoaka ntsony zay dikan'iny lavaka kely iny de latsaka indray zany iny ny endrika faharoa ny fanatazan-drakitra fahatelo ny fanatazan-drakitra zany zay de aveo nandeha ny olona de kanjotray lasa mampiderabika indray hono ny olona ty am'taona empolo fitopolo valopolo dia betsaka indray reo zay karazan-draza manao défilé manao volo manao kiraro avo sy ny sisa niainana tamin'ny faritra maro Tananarivo zany de hoe tsy mety indray rakitra manodidina fa aleo atao rakitra tatazana de nipotsany rakitra tatazana de tamin'ny voalohany sobika misy vavany reny indray zany natao rakitra tatazana ohatran'iny fanatazan-drakitra misy vavana dia tateoriana indray ohatran'ny tranga tamin'ilay fanatazan-drakitra teny amin'ny altara ihany ndray hita be le manome de misy sady misy manakalo rakitra ao anatin'ny fanatazan-drakitra hoe mametraka arivo izy de alainy ny telonjato alainy ny dimanjato anaty fanatazan-drakitra de nanapa-kevitra indray fiangonana hoe tsy mety zany fa lao to vavany kely de zay milatsaka ao tsy miverina tsony zay milatsaka ao mba tsy hisiny le maka famerim-bola amin'ny rakitra dia nipotra indray zany lay fanatazan-drakitra kely lavalava kely iny dia zay ny tanana sisa ny tafiditra eo dia hitatsika am'zany zay ntsony hoe théologie contextuelle le hoe misy fivoarana takzay arakaraky ny toe-tsaina fa misy zavatra misy dikany dolo izy rehetrareny fa raha ny tena tokony fatatsika zany fa tsy io akory ny tena izy fandrandray takony renylay zavatra ataotsika lay ataotsika théorie ndreny le tena izy fa ny tena izy de reto manao hoe ny fanatitra de ataonao amin'ny fitiavana tsy tokony hampamenatra anao zavatra efa nomaninao ny fanatitra tsy le olona manao an'iny fanatitra iny ny zava-dehibe ka ataovanao azy fa ho an'Andriamanitra ary tokony ho tandrify izay ataonao io zay ataonao zay nomen'Andriamanitra anao io tsy tokony ho vola miforiporitra be zany na hoe eo anao vao mieritreritra ohatriny nanomeko raha fanatitra dia tsy tokony fa tena tokony ho voalanjanao mihitsy zay ny baiboly hoe iangona amin'ny alahady iangona androany dia ity nataoko rakitra de efa homaniko tsara tsy tokony ho vola miforiporitra be efa misy kotra efa inona mety misy ihany aloha zany ny tsy ampoizina zay mitranga fa ny tsy ampoizina mety mpitranga fa ny tsy ampoizina tsy azo atao iainana foana akory zany hoe amin'ny ankapobeny ny resahantsika de hoe tena tokony zavatra ny manina zay ny tokony ho izy zavatra ny manina tokony vola madio tandrify ho an'Andriamanitra ary tsy tokony isy enatra ho anao eo ampanaovana azy na be ny akely ny ataonao de tokony ho tsy mahamenatra anao mihitsy na inona na inona ifikainatsika lay aty mamarana azy manao hoe ny fiantrana zany de zavatra sain'Andriamanitra ataotsika le afaka malala ary zavatra zay ataotsika ao anatin'ny fanetretena sy ny fitiavana de raha ifakainatsika am'to amin'ny tontolo jiosy manao hoe teo amin'liny nisy eo amin'ny pilier iny zany na iny kolonne ao amin'ny tempoly iny dia misy fanomezana be be zay ataon'ny olona dia manoloana an'izany ary afaka malala de aza dononao ny manao asa fiantrana na am'izay eo am-piangonana io de manao asa fiantrana ianao raha ampialatsika amin'le am-piangonantsika zany dia misy asa fiantrana ao am-piangonana na any anivon'ny fiarahamonina koa io mety tsy hotavitro am-piangonana ny mpangataka eny an-tanana rena na nisotry na tsy fantatro dia ataonao ampitiavana sy ataonao ampifaliana io zao re afaka malala raha afaka mbola manome de manomeza amin'ny fitiavana manomeza ho an'Andriamanitra ary manomeza voninahitra an'Andriamanitra fa zao tsy nety an-tany tokorytsika no maka ny valipity fa any an-danitra de zay ataonao de ataovy amin'ny fitiavana fa rehefa ataonao amin'ny fitiavana io de mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray ivavaka sika ry havako
tompo misaotra anao zahay fa omenao fo afaka manome ary de misaotra noho ny ampianaranao anay fa zay ataonay de tokony ataonay amin'ny fanetretena sy ny fahafoizana ary indrindra amin'ny asa fiantrana dia asainao manao zany ao anatin'ny tsy ambaratelo ary zahay tsy ao anatin'ny fireharehanana ao anatin'ny filanadera amin'ny mpiarabelona fa tianao ny anaovanay zany amin'ny fanetretena fa ianao Andriamanitra zay ao amin'ny mangingina de mahita ny fitiavanay ao amin'ny mangingina de mivavak'izay Jesoa tehirizo ny fanoloran-tenanay mba ho feny fifaliana ary am'izay rehetra ataonay tompo de aoko voninahitra naranao rery ihany da io ny asanay Jesoa da io ny tokantranonay omeo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka amin'ny ankohonanay amin'ny fiainana isan'andro hokotsapan'izay rehetra mijery anay Jesoa fa manana anao zahay ary olona mahafoy sy be fitiavana azo mipiarabelona ianterana misaotra Jesoa.